Salama tompoko satria moa ankatoky ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste tao anaty 24 tsika amin'izao ora sy fotoana fampiresahana izao andao resantsika manokana amin'ny tianio ahity ireo tombontsoa maro isan-karazany raisitsika noho ny amin'ny fisian'ny fanahy masina. Jaona 7:12 avy hatrany ndeha ho raisitsika izy io dia antsony tenin'Andriamanitra ato hoe mpananatra mandrakizay. Raha toka miafara amin'ny ady korotana foana ny fifananaran'ny olona anankiroa na mpizoky zandry na mpiravavy na mpirahalahy eny fa na dia eny anivon'ny fiangonana eny aza fantaro fa raha toka ny fanahy masin'Andriamanitra no mananatra antsika amin'ny vatana ao anatintsika ao ihany dia tsy intsony izay fifandirana izay. Teboka anankiray voalohany teboka faharoa Kortianina voalohany 12:13 tsy misy olona mahay manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy mihitsy raha toka tsy avy amin'ny fanahy masina. Ka raha ohatra ka nitory teny tamina olona anankiray tsika raha toka nitaona olona anankiray tsika dia vavaka sy ny sisa ka tsy nety resy lahatra ilay olona dia tsy ho resy lahatra mihitsy izy raha toka mbola hotoizantsika terentsika foana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa inona tokony ataontsika mangataka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra mba idina ao anatin'ilay olona hitarika an'ilay olona ho resy lahatra ny amin'izay fanekena any Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy izay. Jaona 9:12 hatramin'ny 13 fanahy masina ato dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa fanahy ny fahamarinana izay hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra. Matetika dia tsy fantatritsika izay tena marina na dia eto amin'ity lalan-danitra ity aza petape ny zavatra mifamaofao ny doktrina samy hafa samy manana izay mampiavaka azy mifiangonana rehetra dia indraindray tapidalaka lentsika indraindray tena vaky mihitsy ny saintsika hoe inona raha ny tena marina amin'izy ity. Dia tsotra ihany ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto fa ny fanahy ny fahamarinana dia afaka ny tari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra. Ka izay zavatra tokony angatantsika dia io fanahy ny fahamarinana io na ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitarika antsika ho amin'izay fahalalana ny marina izay. Romanina 9:20 manafaka antsika amin'ny fahalemena izy manoro izay vavaka tokony ho ataontsika manonona izay vavaka tsy vitantsika na adinontsika na tsy haintsika mihitsy ny manonona azy. Izany zany dia asan'ny fanahy masina avokoa. Misy maro isan-karazany hoe fahalemena tsy afaka eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny aloha iny dia tena fahalemeko mihitsy ilay zavatra kely ohatra tena iny tena fahalemeko mihitsy matetika nefa ilay fahalemena mitarika antsika ho amin'ny fahotana noho izany tsy tokony hipetraka amin'ny fahalemena itsika fa raha tsy mety afaka amin'ny mihitsy tsika dia fanahy masin'Andriamanitra angatahana anafaka antsika amin'izay fahalemena izay eo koa ny amin'ny hoe manampy antsika amin'ny vavaka izay tsy vitantsika na tsy haintsika mihitsy ny manonona azy. Misy fotoana dia adinontsika mihitsy mitondra mbavaka zavatra anankiray nefa izay zavatra tena tokony ho entintsika mbavaka mihitsy na izay zavatra izay tsotra ihany aza manamy zany fa angataony fanahy masin'Andriamanitra mba hanampy antsika amin'izay hoe fanampiny antsika amin'ny vavaka izay tsy vitantsika na adinontsika na tsy haintsika tononona. Misy vavaka izay tsy haintsika mihitsy ny manonona azy fa rehefa eo ny fanahy masin'Andriamanitra dia izy no hanampy antsika amin'izany rehetrarehetra izany. Kortiana faharoa 3:17 tarika antsika ho amin'ny fahafahana koa ny fanahy masin'Andriamanitra. Raha miresaka an'izany tsika dia tsotra ihany tarika antsika ho amin'ny fahafahana ina moa matetika dia mipetraka foana ny amin'ny hoe ady hevitra ny hoe tokony anao an'izao tokony anao an'izao tokony anao an'ry tokony dia lasa ohatrany hoe kadrentsika ao anatina cube anankiray ny fiainantsika amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity nefa raha ny tena marina tsy ho izay mihitsy afara tena nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika marina isika ka manana fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika ao dia tokony hatsiaro an'izany hoe miaina ao anaty fahafahana tanteraka izay ka izay mitarika antsika ho amin'izay hoe fahafantarantsika ny hoe fiainantsika anaty fahafahana tanteraka izay dia tsy ny
vokatry ny asantsika akory na ny vokatry ny fanarahantsika ny fepetra maro isan-karazany izay petraky ny fiangonana fa reny ara-matetika mitarika antsika ao anatin'ny fanangejana maro isan-karazany ny fanahy masina irery iandy ozy itsika hoe de ahoana de tsy tokony anara-dalàna ary ve zany tsy tokony anaraka ny doktrina sy ny sisa ary ve zany eto indrindra no mahasamy hafany amin'ny andro lalàna sy ny andro ny fahasoavana satria rehefa tonga taty amin'ny andro ny fahasoavana isika de ny fanahy masina no isan'izay cadeau ngezabe no men'Andriamanitra antsika raha tare amin'ny andro lalàntsika de ny faneriterena maro isan-karazany no nentin'ny olona nanompoana sy natahorana n'Andriamanitra tamin'izay zavatra natao fa kosa aty amin'ny andro ny fahasoavana de malalaka izy amin'ny zavatra rehetra zay tiany atao saingo kosa no ny amin'ny fanahy masin'Andriamanitra izay mipetraka ao anatiny ao ino mitarika azy sy manoro-hevitra azy ny amin'izay zavatra tokony ho ataony sy tsy tokony ho ataony zay lay hoe miaina tokoa izy ao anatin'ny fahatahorana n'Andriamanitra sainga ao anaty fahafahana. Isaia 40:2 fanahyn'Andriamanitra toa de miseho amin'ny endrika maro isan-karazany toy ny fanahy ny fahendrena, ny fanahy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina, ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana, ny fanahy ny fatahorana an Jehova. Zany rehetrarehetra zany de tombontsoa azontsika raisina amin'ny fananantsika ny fanahy masina avokoa. Raha toka tsy manam-pahendrentsika amin'izay zavatra ataontsika indraindray tsika miteniteny mipetsipetsina vavantsika mandratra olona zany amin'ny zavatra ataontsika zany de hita mihitsy olona tsy manam-pahendrentsika de fantaro ary fa ny fanahy masin'Andriamanitra afaka ny manome antsika an'izay fahendrena izay ny amin'ny hoe fahazavan-tsaina. Misy olona tena tsona mihitsy ny hoe mainty saina inona ny dikan'izany rehefa zavatra atao de olona maizy saina tsy mba mihiratra mihitsy io saina io fa de zavatra ratsy foana no hitany masony io de zavatra ratsy foana ny saitsainy ao anatin'ny fisaina. Reny olona reny de tsy mbola manana ny fanan'Andriamanitra izy matoa zany ny fomba fisainany fa raha manana ny fanahy masin'Andriamanitra ny olona anankiray de manana ny antsoina hoe fanahiny fahaza fa saina tahaka tangan'izany ihany koa ny hoe fanoloran-tsaina ny faherezana raha toka kivikivy na reradreraka tsika de fantaro fa ny fanan'Andriamanitra afaka ny ampahery atsika tokoa fanahiny fahalalana fatahorana an Jehova zany rehetrarehetra zany de tombontsoa azontsika raisina amin'ny ity fa fanahy masina ity avokoa mampianatra atsika izy mba anana ny antsoina hoe fahatahorana an Jehova anana ny antsoina hoe fahalalana ihany koa eo amin'ny sehatra maro isan-karazany de ilayntsika ity hoe fahalalana ity tsy voatery rehefa mpivavaka akory de olona vendrana be olona tsy maharaka ny ninina mihitsy fa na de mpivavaka ary tsika de afaka ny afantatra zavatra maro isan-karazany. Inona aiza no ahafahantsika mahazo an'izany de tsy aiza akory fa amin'ny alalan'ny fananantsika ny fanahy masin'Andriamanitra irery ihany. Kortiana voalohany 2:12 hatramin'ny 1:12 avakeo fa isy tombontsoangezabe maro isan-karazany azontsika raisina toa izay omeny ny fanahy masin'Andriamanitra atsika de tsy inakory zany fa ny antsoina hoe fanomeza pahasoavana. Raha toka mivavaka tsika kanefa tsy mba manana ny antsoina hoe fanomeza pahasoavana de fantaro fa tsy ao anatitsika izay ny fanahy masin'Andriamanitra fa raha toka manana ny fanahy masin'Andriamanitra sika rehetrarehetra reo de tsy maintsy mihitsy manana ny tia antsoina hoe fanomeza pahasoavana ity tahaka ny ahoana moa tahaka ny hoe miteny tsy fantatra tahaka ny hoe manasitrana ny marary tahaka ny hoe mampianatra tahaka ny hoe manaingo fiangonana tahaka ny hoe mampianatra sekolalady tahaka ny hoe manao pasteur tahaka ny hoe mpitory teny akalamanjana mpitendry zava-maneno reny rehetrarehetra reny no antsoina hoe fanomeza pahasoavana. Ka raha mandeha mivavaka fotsiny ianao isan'andro zao isan-kalahady na isaky ny alarobia na isaky ny sabotsy tsy fantatro mandeha mivavaka fotsiny ianao nefa tsisy andraikitra raisinao ampiangonana tsy mba manana mihitsy ianao ny antsoina hoe fanomeza pahasoavana de fantaro ary tsy mbola ao anatinao zay ny fanahy masina fa raha ny tena marina raha vao tonga ao anatitsika ny fanahy masin'Andriamanitra de manome antsika izy ny antsoina hoe fanomeza pahasoavana ary ny fananantsika ny fanomeza pahasoavana io no entitsika mampandroso ny asan'Andriamanitra. Samiary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.